eo an-tongotrao. Miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahana Andriamanitra avy indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahany tompony tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Iaraka hira ny hira fiderana fa 7:10 isika. Hira fa 7:10 mitondra ny lohateny hoe Asandrato ny Hosana. Iaraka nondrika ny lohantsika ary isika iaraka iombom-bavaka. Rainay izay any an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Midera sy mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity sabata ity. Nomenao tombon'andro izay fofinaina, fahasalamana ihany koa, ka tojo soamantsara amin'izany andro hiderananao izany. Mamelana elokay nefa, diovy amin'ny rahanao izay, mba ho afaka avokoa ireo sakana sy hevitra mampisaraka anay aminao mandritra ity sabata ity. Mino izahay fa omba ny tsirairay avy ianao hanome fifaliana ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ifalimelambantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray, tratra ity sabata mahafinaritra ity. Ny fandriana dia ho feno fifaliana isika, feno fitahiana ihany koa mandritra izany sabata izany. Dia ho fanohizantsika ny fiarahana ary dia andeha saina ianao hanaraka ny tatitra maneran-tany. Trano miloko marevaka sy trano ilay nentim-paharazana no mandrakotra ireo havoana manodidina ny Ulaanbaatar any Mongolia. Ny yurta Mongola dia karazana trano ilay voavoatra ary maharitra ela. Efa nampiasaina nandritra n'ireo taranaka maro mifandimby izany. Ohatrany tsy dia mafy ny fijery azy ivelany, kanefa dia mahazaka tafiotra mafy tokoa izy. Amin'ireo faritra sasany any Mongolia dia ampiasaina atao trano fivavahana ihany koa ny yurta. Toerana malalaka sady mafana tsara, tena ilaina amin'ny fotoanany ririnina. Bono dia chef comptable any Adra any Mongolia. Nampiasa ny yurtany izy andraisana ny fivorian'ity hanitariky ny mpisavalalana misy eo amin'ny fireneny sy ny mpiara-mivavaka vitsivitsy aminy.
izy sy ny vadiny bomosano nanangana ity fiangonana ity taona maro lasa izay. Nirina izy ireo mantsy nanolotra fiarahamonina azo antoka ho an'ny zanak'izy ireo, koa dia nampiasain'ny bono ny trano hitantarana tantara ao amin'ny baiboly. Nanomboka nahoraka teo amin'ny fiarahamonina ilay programa ka nanlehibe na ny ankizy dia voasarika avokoa no ny hafanampony, ny fitiavany ary ny fahaizany mitantara. Ny fiangonana adventiste ny tanàn-dehibe moa no nazatra azy ireo rehefa mivavaka, koa rehefa nialiana trano ireo ankizy teo an-tanàna dia noentiny bono sy bomosha hivavaka tany ihany koa izy ireo. Kanefa dia nanjary niteraka olana rehefa nandeha ny fotoana satria tsy zaka ny fiarany zareo intsony ny olona, na tonga azy ireo hanapa-kevitra ny hanao sekoly sabata ao anaty iorta izany. Ny tombo isana nanaraka izany koa ireo mpiambina atao mpisavalalana sy ny fiangonana manontolo mihitsy aza. Ohatra tsara maneho ireo mpanangana fiangonana izay mahay mifandray tsara amin'ny mpiara-monina izy mivady, mamaly izay ilain'izy ireo ary manasa azy ireo anaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy ireo. Namariny antsy moa ny olona ary tsy mitsaha mitombony izandreo ambora vaovao. Hatr'izay nanokafana ity trano fiangonana ity dia efa mpolony maro no anaiky an'i Jesosy ary natao batisa. Mivavao andreo mpamaky ilay mission globale toa ny bono sy bomosha izay mifandray tsara amin'ireo mpiara-monina sy mizara hafatra mitoro fanantenana. Azonao atao tsara ny manohana ny asa ataon'ny mission globale amin'ny alalan'ny fanomezana tolotrao. Jereo ny tranokalany global-mission.org. Mankasitraka ny amin'ny fanohananao ny asa. Tonga indray ny fotoana merenantsika an'ireo lesona isan-tsokajiny. Ahitana ny zaza-minono, zazabodo, dia eo ihany koa ny ankizy, ny tanora ary ny zatovo. Famelohan'izay aloha dia asaina isika tsirairay avy hiaraka hitsangana, hiaraka hiredona an'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai ainutsarana te nyadamina itwecabecaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsarana kahirote nyadamina itwecabecaka wampunaya irate nyadamina itwecabecaka wampunaya. Isaorantsika Andriamanitra fa nanome antsika indray ny sabata fitsaharana. Manaona daholo ny zazabody rehetra, salama tsara avokoa nareo. Andao sika iray ara-vavaka isaotra an'Andriamanitra, akambana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Andriamanitra rainay, misaotra anao manokana izay fa nomenao fitahiana vaovao indray dia tratran'izao sabata izao. Mangataka izay mba omeo fahendrena ho zazabody hiendry makatoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho avy indray izy. Izay ny tantarany anarantsika nandritra ny herinandro. Izy ary le ho avy indray eo. Minao fa mahay daholo nareo aiza moa misy ny tsenjerintsika rankizy? Ao amin'ny Apokalipsy toko 1:7 dia andao hiaraka merina izay avy hatrany fa efa hainareo moa le izy eo.
isa, roa, telo, indro izy avy eny amin'ny rahona. Bravo! Indro izy avy eny amin'ny rahona. Ny olona rehetrarehetra, ny olona mivavaka rehetrarehetra dia mahafantatra daholo fa efa tonga zazakely tety ambony tany ange Jesosy e. Tadidinareo ilay anjelin'ny hira tany mpiandry-ondry tany an-tsaha. Dia efa mahafantatra koa ny olona mivavaka rehetrarehetra na ny kristianina fa Jesosy rehefa lehibe dia novonoin'ny olona ratsy fanahy izy nombona tamin'ny hazo fijaliana na antona teo amin'ny hazo fijaliana dia maty. Dia nalevina dia efa nitsangana tamin'ny maty ange Jesosy e. Dia niakatra any an-danitra. Fantatry ny olona rehetra ange izany e. Dia izao koa hoe ho avy indray hoy Jesosy io ho avy eny amin'ny lanitra eny izy efa mpanjaka mihitsy ange izy amin'izay fotoana izay e. Handray ny olona rehetrarehetra izay mivavaka rehetra, izay tian'i Jesosy rehetra dia ho alainy ho entiny any aminy. Tena mahafinaritra be mihitsy nge izany e. Kanefa izao isy fahoriana hony, isy andro mahory, hijalijaly ny olona, isy horohoro-tany mampatahotra be dia isy aretina be dia isy mosary koa, tsy misy olona tsy manana sakafo dia nona be mihitsiny. Kanefa hoy Jesosy hoe aza matahotra hoy izy fa ho avy indray dia handray anareo any amiko dia izay toerako no hitoeranareo koa. Ka rehefa misy fahoriana izany misy tsy manana sakafo misy marary be misy horohoro-tany mampatahotra dia misy miady koa dia tsy matahotra isika fa miandrandra lanitra dia manantena an'i Jesosy fa ho avy indray Jesosy handray antsika rehetra ho any aminy. Ny anjely koa izy mahafantatra an'izany e. Mahafantatra izy fa ho avy indray Jesosy. Dia zareo reto falifaly be mihitsy koa dia miomana ry zareo dia manao hira tsara be foana ry zareo iray noho io rehefa tonga Jesosy miaraka amin'ny trompetra be rehefa tonga eny amin'ny lanitra izany Jesosy dia misy anjely be dia be ohatran'ilay niseho tamin'ny mpiandry-ondry iny dia mihira tsara be mihitsy ry zareo. Dia mbola hira tsara be koa ry zareo dia handray ny olona rehetrarehetra etỳ tany izy hoentiny makeny amin'ny lanitra ho any amin'ny Jesosy. Mahafinaritra be nge izay fotoana izay e. Tena mahafinaritra be mihitsy fa izao tsy fantatry ny anjely hoe roviana ary izay fotoana hiavian'i Jesosy izay. Dia ny olona mivavaka rehetra koa tsy mahafantatra hoe roviana ary Jesosy no tonga. Tsy fantatra hoe maraina ve, atoandro ve, hariva ve, sa alina ve. Tsisy mahafantatra ny rehetrarehetra fa izao miomana tsara daholo isika rehetra dia mijery lanitra foana fa efa ho avy Jesosy. Jesosy ange tsy mba mantainga izany e. Fa rehefa niteny izy hoe ho avy handray anareo dia tena ho avy izy fa tsy fantatritsika fotsiny ny fotoana hiaviany. Nareo koa ve falifaly be fa ho any amin'ny Jesosy? Falifaly be daholo dada sy neny zoky zandry falifaly be avokoa ny olona rehetra ato an-trano fa ho avy Jesosy handray antsika rehetra ho any aminy. Andao isika hiaraka hivavaka dia amin'izay tsika vonona tsara hitsenan'i Jesosy. Dia akambandray ary ny tanany ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra anao zahay fa mbola ho avy indray ka ianao. Taio izay rehetra ato an-trano izay miaino an'izao fandaharana izao na mijery dia mba vonona avokoa izay rehetra hitsenanao am-pifaliana dia samy ho any amin'ilay lanitra vaovao izay homanina ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany havavaka. Amen. Ny farana hatreo ny fandaharantsika dia endry tsara fa mbola misy ho an'ny ankizy veloma ho amin'ny manaraka indray dia samy hotratry ny taona vaovao daholo veloma daholo ary. Faly indray rakizy ny tenako tafaraka aminareo amin'izao fotoana amin'izao sabata mahafinaritra izao
kely sisa dia ho avy ny farany taona misaotra an'Andriamanitra itsika satria dia tratra ity sabata izay nanovozana fitahiana niaraka tamin'ny ity. Iaraka eto itsika miankina ny lohahevitra fahatelo ambin'ny folo. Lohahevitra fahatelo ambin'ny folo izay mamarana ny telo volana manao hoe araky ny teninao Jehova ho. Ahoana tsara hoe araky ny teninao Jehova ho. Ny andala teny fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe ary Jesosy Kristy Tompo nanome fiononana mandrakizay sy fampanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Andenge ho avekontsika ary Jesosy Kristy Tompo nanome fiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo. Rehefa teraka tany Betlehema tokoa rakizy Jesosy ka nialehibe zany izy feno 10 andro sy 2 volana. Zany hoe 2 volana sy 10 andro dia nentiny Maria sy Josefa tany amin'ny tempoly araky ny lalan'ny Jiosy. Hoentina aseho any amin'ny tempoly zany ny ankizy rehefa feno 2 volana sy 10 andro eo dia torak'izany nanaovana an Jesosy. Tamin'izay fotoan'izay dia niteny tamin'ny Simeona ny fanahy masina mba ho any amin'ny tempoly. Rehefa tonga tany amin'ny tempoly tokoa ry Simeona dia akory ny hafaliany raha nahita an Jesosy zaza izay nentiny Maria sy Josefa teo izy satria dia tanteraka ny teny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra azy. Nahita ny mpamonjy izy ankehitriny ary dia nitsodrano an Jesosy tamin'izay fotoan'izay. Rehefa vita nitsodrano dia ozy izy hoe tsy mampaninona intsony raha ho faty satria nahoana? Satria efa hitako ilay mpamonjy dia ny Mesia. Tsy Simeona ihany nanana izany fanantenana mahafinaritra izany fa tao koa ny mpaminany vavy ihany. Nino izy rakizy fa i Jesosy no Mesia ary dia nanambara izany tamin'ny olona rehetra izy mba hahatonga ny olona ino sy handray an Jesosy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Isika koa dia nomena teny fampanantenana, tsy Jesosy teraka tamin'ny Betlehema intsony io andrasantsika io, fa ny fampanantenana omenantsika rakizy dia Jesosy ho avy indray eny amin'ny raha an-lanitra, ho avy amin'ny kery sy amin'ny voninahitra, ho avy amin'ny famirapiratana, ho avy amin'ny fandresena handray antsika ho any aminy. Mba etaetaponao ve ny tsenan'i Jesosy? Mba irianao sy fanantenana ao anatinao ve zany? Zarakizy dia manantena izany ary iriko indrindra tsy izaho ihany fa ianao koa ny fianakaviantsika rehetra, ireo rehetra izay tia izany fisehoan'i Jesosy fandroany izany dia mba hitsenan'i Jesosy koa. Ny tian'i Jesosy ho ataontsika nefa dia izao, tazony ny teny fampanantenana izay nomeny antsika. Fa Andriamanitra rakizy dia tsy mba miova fa ho avy ny fotoana hanatanterahana izany. Raha ino antsika amin'ny fontsika manontolo izany. Ka dia izao hoe ho ankizy izay tanany teny fampanantenana antsika ary ho vonona hitsenan'i Jesosy raha ho avy izy. Dia izay ny lohahevitrintsika indray androany. Mirary sabata mahafinaritra ho anao dia samy tratry ny taona vaovao daholo ho amin'ny manaraka indray. Dia veloma daholo ary. Miaraba ny tanora zandry indray ary hiaraka hamidina sy hamerina ny lohahevitra ny anarantsika nandritry ny herinandro indray isika ary farany indrindra koa ity amin'ny lesona nandritry ny 3 volana nandritry ny taona mihitsy ary dia mino fa mahay be daholo hiaraka anao ny lohateny sy ny tsy anjery ary isika. Lesona fahatelo ambin'ny folo fifanankalozam-panomezana. Tsy anjery fa izao malala ny hevitra heverako anareo i Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary antsoay anareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy anareo dia ho hitanareo aho, rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 7:20 andininy 2:12 ka hatramin'ny 7:10.
zay tsy anjerintsika lavalava le izy nefa inoko fa nisy nahay be mihitsy tao. Inona ny hitantsika ary nandritry ny herinandro? Efa fantatritsika fa Andriamanitra dia nanomana fanomezana, efa nomanome loha indrindra ny namoronana an'izao tontolo izao izany. Efa voapetraka Andriamanitra mialoha ny fanomezana ho antsika raha ohatra ka manota isika. Iny fa nanota ilay olombelona dia tsy nisalasala Andriamanitra fa natolony ilay zanalahy tokana mba ho famonjena antsika sy ho fanavotana antsika, hamerenana antsika amin'ny laoniny indray. Fanomezana efa nivolavolain'Andriamanitra izany. Ary voakarakara araka ny pitsopitsony rehetra mihitsy. Hitantsika ary nandritry ny herinandro iny fa ny fahaterahan' Jesosy dia efa mampiseho taratra sahady ny fahafatesan'i Jesosy. Ny zavatra rehetra, ny fotoana, ny toerana naterahany sy ny famonosana azy tamin'ny zazakely, ny fandrinana ampatoriana azy, zany hoe le finanam-bilona, dia misy ifandraisany avokoa ny amin'ny fahafatesany izany. Hitantsika daholo izany nandritry ny herinandro iny, ary mino fa tsy izaho irery fa ianareo ihany koa dia nahita zava-baovao mahakasika an'izany. Ary manambara amintsika izany fa tsy mijanona eo amin'ny fahaterahan'i Jesosy ny tena resaka, fa ny pitsopitsony rehetra dia nampianatra antsika fa Andriamanitra dia efa nanomana ny zavatra rehetra hatramin'ny madinika indrindra mba hanambara ny fahafatesany, ary matoa maty Jesosy dia maty ho antsika, dia manambara ny famonjena antsika izany. Fanomezana lehibe izany. Raha izay no nomen'Andriamanitra antsika dia inona no atolontsika azy? Tsy hoe mangataka fanomezan'Andriamanitra, fa isika mihitsy no tokony hatsapa izany fitiavana izany, dia tsy maharitra toy nyreny olona rehetra nahazo fanomezana tsara indrindra ireny, tsy maharitra fa mba te-han'olotra ihany koa. Inona no tokony atolontsika ho azy? Ny tenantsika manontolo, ny fotoanantsika, ny momba antsika manontolo dia omentsika azy. Satria ny fanomezana natolotr'Andriamanitra ho antsika dia fanomezana noho ny fahasoavany. Tsy hoe tsara ianao dia omenanao izany, fa Andriamanitra ny tsara tianao dia nomena antsika izany. Ary rehefa manolotra ny tenantsika ho azy isika dia mbola manolotra indray Andriamanitra inandray nomeny, manolotra antsika ny fahasoavana manovy izy ary hovainy ho tonga zanany isika. Rehefa manolotra Andriamanitra dia manolotra isika dia mbola manolotra Andriamanitra. Misy fifanakaloza-panomezana izany, ary izay mihitsy ny nampianarina antsika. Nandritry ity herinandro ity izany dia nampianarina antsika fa ny famonjena tolotr'Andriamanitra dia manampy antsika ihany koa hanokana fotoana bebe kokoa isan'andro ho azy. Dia mirary soa antsika ary mino fa nanapa-kevitra isika mba hanome bebe kokoa an'Andriamanitra, hanolotra ny tenantsika manontolo mihitsy ho an'Andriamanitra, satria efa nanome antsika ny tsara indrindra izy. Dia mirary soa antsika tsirairay avy mandram-piono. Fifaliana indray ny ara-panany tanora 13 taona sy 14 taona rehetra nahatratra izao sabata farany amin'izao taona izao. Ny lohatenin'ny lesitsika nandritry ny herinandro iny dia ny hoe fomba fitondrana ireo mpitantandraran'Andriamanitra. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny petera voalohany 4:10 andeha rahantsika mamerina. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Isika tsirairay avy dia nomena fanomezam-pahasoavana mba ho ampiasaintsika amin'ny asa fitoriana sy hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy dia nomena antsika mba hahatonga fitahiana ho antsika ary hahatonga fitahiana ihany koa ho an'ny hafa. Ary ny fitahiana tsirairay atolotr'Andriamanitra antsika dia tokony ho zaraisintsika sy ampiasaintsika mba hanompoana an'Andriamanitra. Tsy mora mandrakariva ny mitarika, ary izany indrindra no ilaina vavaka hatrany eo amin'ny fitariana. Ity mpanjaka Christian X tany a Danemarka tamin'ny taona 1700
tamin'ny 6 aprily moa maromarina kokoa dia nanafika ny tanàna nisy an'zareo a ny miaramila allemand zany hoe Hitler sy ny namany zany. Dia ny jiosy moa zany a no tena kendren'zareo tamin'izany fotoana izany. Dia nanao fanarahana tamin'ny mpanjaka Danemark zareo hoe raha toy ianareo ka tsy mamaly a tsy manohitra dia homora ny fiarahantsika ary tsy haninna anareo zahay fa tazominay fotsiny ny fahaleovantena ara-politika anareo. Dia tsy nanatsafidy moa zany ny firenena danois tamin'izay fotoana izay fa nanaiky ny tolotra izay nataony Allemagne. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nidina teny an-dalana tsy narahana mpiambina tsy nitaingin-tsoavaly a ity mpanjaka Christian Diss ity fa nitarika ny olona kosa izy a teny an-dalambe any Copenhague mba anohitra izao ataony allemand izao, miaramila allemand izao. Dia rehefa niamafy ny fanoherana dia namoaka didy a ny miaramila allemand tamin'izay fotoana izay fa hosamborona avokoa ny jiosy rehetra. Talohan'izay fotoana izay nefa dia efa nanao fanarahana tamin'ny firenena teo akaiky ny mpanjaka sy ny gouvernement danois tamin'ny firenena suédois zany mba hanafina ireo jiosy rehetra izay mipetraka ao amin'ny firenena Danemark. Dia rehefa tonga ny voaka ny lalàna tamin'ny 2 oktobra 1779 dia jiosy vitsy monja sisa no hita teo an-tanànan'ny Danemark fa satria efa nampitsoahana avokoa ireo jiosy rehetra. Izany zotim-po izay nananany gouvernement sy ity mpanjaka ity zany dia tena nankalazaina fatratra ary tena hoe teo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra nahafahan'izy ireo nanao zany zavatra izany. Ny fahefana izay nananany dia nampiasainy mba hanampiana ny hafa. Ao amin'ny Psalamy 4:1 dia misy an'izao teny izao hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Tsy manana ninninona etontsika fa an Jehova ny zavatra rehetra. Zany hoe tsy izay tianao no atao eto amin'ity tany izay misy antsika ity fa izay sitrapon'i Jehova irery ihany. Ahoana nefa ny ahafahanao manao an'izany? Tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany fa kosa mila ny fanampian'Andriamanitra mandrakariva ianao. Atomboy amin'ny zavatra kely dia ho hitanao. Azonao atao ny manolotra ny stylo anao ohatra hoe ity stylo ity nomenao anaty raha misy zavatra ilainao amin'ny ampiasaiko anazy ho anao dia atolotra anao zany. Manaova mandrakariva izany vavaka izany atolory ny finday anao ohatra ny akanjonao ka izay sitrapon'Andriamanitra ao amin'izany ihany no ataonao. Dia ny farany atolory ho an'Andriamanitra ny tenanao sy ny talentanao manontolo mba ho ampiasainy ho amin'ny fanjakana vaovao izay oman'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy sy ho fanitarana ny asa fitoriana. Dia mirary sy ny tanora manotoanto rehetra ary handray fanapa-kevitra tsara amin'izao fiafaran'ny taona izao ka hanaradian'Andriamanitra nolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra mandrakarivintsika isan'andro. Velomandray are. Dia efa le miaraka amintsika zatovindray amin'izao sabata izao. Amin'ny ankapobeny dia ity no fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra mamarana ny taona 2024. Miantso mpitondra fanovana. Zay ny lohateny. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny fasivika hatramin'ny 20 kosa ny misy ny andiny fototra mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehany an' Jesosy. Indreo nisy ireo lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo. Iny Jesosy iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zay zany le tantara. Rehefa niaraka teny Jesosy sy ny mpianatra dia niakatra Jesosy. Tanteraka ny teniny. Niakatra ho any an-danitra Jesosy. Dia nibanjina ny lanitra ny mpianatra nijery an' Jesosy niakatra. Farany tsy hita ntsony Jesosy. Na dia efa tsy hita ntsony ary Jesosy dia mbola nijery ny lanitra ihany izy ireo. Tao anatin'izany dia nisy anjely anankiroa nanao akanjo fotsy ny teny hoe iny Jesosy izay niakatra iny dia mbola ho avy toy ny nahitanareo azy teo. Mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zay ny tenenin'ilay anjely. Miantso mpitondra fanovana. Zay le lohateny. Teto zany dia
hoy ny mpianatra hoe ndry izantsony zany no hitondra atsika izay intsony no ampahery atsika izay intsony no hanova ny toejavatra rehetra eto ambonin'ny tany jesosy tena niakatra tokoa ny valiny de zao ianao no solo-tenany kristy indray afaka manova ny manodidina anao amin'ny fomba ahoana nefa amin'ny fomba izay afahantsika mitory filazantsara sy milaza ny vaovao mafaly zao mantsy ny fiavian'ny kristy fandronya de toejavatra tsy maintsy mbola ho tonga ary io ny tena hanova ny toejavatra rehetra eto ambonin'ny tany fa ny anasan'Andriamanitra antsika de zao ny taona ny hafa ny fomba tsotra fahana amin'ny taona ny hafa de ity manasa azy ireo mitaona azy ireo na namana izy na mpiaramonina izy na mpifanolo-bodorindrina izy na fianakaviana izy taomy izy anaraka ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny reny conférensa ireny satria zao ny 70 isanjaton'ny olona ny ovafoa de tamin'ny alalan'ny fanasana azy ireo manasantsika zany ianao tsy afaka manova olona ianao tsy afaka manova olona zany mihitsy asan'Andriamanitra zany fa ny tokony ataotsika de manasa azy ireo amin'ny fanasana manasa azy ireo an-tanana mihitsy hoe andao hiaraka isika hianatra ny tenin'Andriamanitra amonjy famelabelarana ara-baiboly izany fomba izany de mahatonga ny olona anankiray hiova fo ary zay fanovana izay no takian'Andriamanitra amintsika tsy afaka manova ianao fa ianao kosa afaka mitaona ny olona hiova amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra de ty misy teny fikasana zay atolotsy Jesosy ho antsika zay manana zany toetra izany manasa olona iain'ny tenin'Andriamanitra Matthieu 7:20 de zao voalaza ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao isika zany zay manana ny toetra io manasa olona ho eo am' Jesosy iain'ny tenin'Andriamanitra de misy teny fikasana ho anao momba anareo mandrakariva aho ho Jesosy raha tianao no omban'Andriamanitra mandrakariva mandra-pifaran'izao tontolo izao de manana fiainana fomba fahazarana mitaona ny hafa iain'ny tenin'Andriamanitra ianao mety tsy afaka mampianatra fa afaka manasa ianao olona namana fianakaviana sakaiza iain'ny tenin'Andriamanitra ataovy izany fa lasa ho mpitondra fanovana ianao toy izay raha fitinina ary ny loha hevitritsika ary anomezana fotoanantsika ho manaraka indray mandra-piresaka tamiko de efa nahazo ny anjarany ary ny ankizy sy ny tanora tsy ho avelantsika ho diso anjara nefa ny famerenan-desona ho an'ny tanora zokony lehibe ihany koa famelohan'ny anarahantsika izany de andeha isika hiaraka iredona ny hira fahadimy amby 20 hira fahadimy amby 20 ny teninao rehetra Ni teninao rehetra litumputi anai nuti mama nampetra vatu manja
teny mampisava ny aizymbe aty fa ny lomanazava ny diaoary manolopaendrena mananatrany fo milaza famonjena sy lovatsy molo fifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy na tratra ity sabata masina ity sabata fahatelo ambin'ny folo mamarana ny telo volana izay ny anarantsika ny amin'ny bokin'ny Deutéronomie eny izay tokoa ho antsika tanora zokiny dia ny bokin'ny Deutéronomie no niarantsika nianatra tanatin'ny telo volana ary arabaina isika tsirairay avy satria nahatafita soamantsara izay telo volana izay ka indro tonga amin'ny loha hevitra fahatelo ambin'ny folo ny fitahiana rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika ny hery rehetra izay niraisintsika sy ny tovosika tamin'Andriamanitra ny fahalalana rehetra ihany koa izay niratovintsika tanatin' izay telo volana izay any dia mba ho tehirizin'Andriamanitra ka ho tonga fitahiana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny andeha atao dia ny ampiatra izay rehetra efa ny anarantsika ity loha hevitra fahatelo ambin'ny folo ity dia niresaka tamintsika ny amin'ny hoe ho avy ny Mesia ho avy ny Mesia ny toko sy andininy aloha izay fototry ny fiaraha-mianatra tanatin'izay loha hevitra fahatelo ambin'ny folo izay dia ny Deutéronomie toko fahatelo amby telopolo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo sy ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo izay niresaka ny amin'ny tsodrano nataon'ny Mosesy tamin'ny fireneny Israely arak'izay efa hitantsika tamin'ny loha hevitra teo aloha dia hafa mihitsy ity bokin'ny Deutéronomie ity satria dia toko anankiroa misy tononkira maro no mamarana ny bokin'ny Deutéronomie arak'izay hitantsika dia manao tsodrano Mosesy ary manaraka izany ny filazalazana fohy mikasika ny fahafatesany dia niara-nianatra isika fa ho avy ny Mesia ary ny Torah manontolo araka izany dia manondro ny Mesia ary manampy antsika hatakatra ireo lafin'ny sasany momba ny Kristy sy izay ho toetrany aseho an'ireo bokin'ny mpaminany bebe kokoa dia rehefa niara-nianatra isika tanatin'izay herinandro izay indrindra izay rehetra ny ratovintsika araka izany resan'izany tanatin'ny telo volana dia andeha tsy ho adinoina mihitsy Kristy ilay ivon'ny filazantsara Kristy ilay nanao ny zavatra rehetra ho famonjenantsika ary miantso antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao andeha tsy hanao tsinotsinona an'izany antso-pitiavana antefan'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy amintsika izany ny hitantsika tanatin'ny lesona dia hoe ny teny fikasanany amin'ny Mesia izay miezinezina tokoa ao amin'ny tsodrany farany izay nataon'ny Mosesy io dia mitondra fampaherezana lehibe tokoa ho asy ho anao eo ampiatrehana ny fiafaran'ny tantarany tany ka tsy samy nahatsapan'izany ve isika teo ampianarana ny lesona ary namana androany andao ho ampitomboana indray ny faherezantsika ao amin'Andriamanitra satria ny teny fikasanany amin'ny Mesia izay miezinezina nanaovan'ny Mosesy azy no tokony hitondra fampaherezana ho asy ho anao ary tokony ampitombo ny fanantenana sy ny finoana anatintsika indrindra amin'ny fiatrehantsika ny fiafaran'ny tantarany tany izay misy antsika amin'izao fotoana izao satria mahery sy tsy toa Jehova izay efa nanafaka ka mbola hanafaka sy hamonjy antsika ary izy ny mpanjakantsika lehibe izay ho avy ampandresena mba hanjaka ampahamarinana sy ampiadanana eo amintsika ka na ny fiainantsika ny fiomanantsika ny fanantenantsika an'izany ary ve tsy ampahery antsika hoe ninninona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia izany no ambadika izao ratsy rehetra misy amin'ny fiainantsika izao izany no hery entitsika hiatrehana ny fiafaran'ny tany sy ny tantarany mampahery antsika Andriamanitra satria nolazainy lesona tamintsika fa miady ho an'ny olona ene izy satria efa nianarantsika foana fa irian'Andriamanitra raha hoe anana fiadanam-po isika rehetra rehefa tonga ny fitsarany mba isika dia efa niankina taminy dia anana antoka amin'izany fitsarana izany
ka zao no nyresahan'ny lesona tamiko sy taminao tsara raha tsy adony itsika raha nydraisantsika fanapahan-kevitra matotra eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra eo amin'ny fanarahantsika ny Kristy eo amin'ny fiomanantsika ho amin'ny fiainana mandrakizay tian'Andriamanitra mba hanao tahaka ny zanak'Israely tamin'izany koa sasy ianao izay amin'izao fotoana misy antsika ankehitriny izao manana afa-pamindrapo izay hozaraina amin'ny alalantsika ho an'ny tolomaizina sy efa mba havahoana ity koa anefa Andriamanitra ary aoka tsy ho adonontsika mihitsy izany tsy mikasika ny fandalandalana mba ho fitadiavam-pamonjena velively izany ny bokin'ny Deutéronomie raha miantso antsika tamin'ny alalan'izany boky izany Andriamanitra fa miresaka fahasoavana ary miresaka ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy hay faritany izany ny fitiavany ny faniriany anana fifandraisana ampo amintsika izay resahana amintsika saika ho isan-kerinandro ka efa hitantsika mazava kokoa izay izy tanatin'izay ny rahantsika tanatin'ny 3 volana izay miantso atsika izy ankehitriny andeha ho zaraina amin'ny hafa andeha tsy ho fikerintsika ho atsika rery amin'izay izany fitahiana ny fahasoavan'Andriamanitra izany fa andeha ho zaraina amin'ny hafa ary azontsika aseho amin'ny fiainantsika mihitsy ny nanovan'Andriamanitra atsika dia hizarantsika amin'ny hafa ny amin'ny mahakasika ny fon'Andriamanitra sy ny faniriany ahazo ny fotsika ihany koa fatatsika mantsy fa tena avy ao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny faniriany hamonjy atsika ny faniriany iray sy anana fifandraisana amintsika ny faniriany hitahantsika ny faniriany hoe tsy ozona no hisetra na hoe ho raisintsika eo amin'ny fiainantsika dia zao ilay voalazan'ny Deutéronomie 7:30-7:20 izay irina indrindra mba ho tononina amiko sy aminao manao hoe sambatra ianao ry Israely iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehova hampinga ny famonjenanao sy sabatra ny voninahitra andeha andray fanapahan-kevitra fa miantso antsika Andriamanitra raisintsika hatrano ny fahasoavana sy ny fitahiana izay efa nekentsika taminy ekentsika ny ara-iaina aminy hitoetra amin'ilay fifandraisana ampo izay irina ananantsika aminy ary izara amin'ny hafa izany fitiavan'Andriamanitra izany ka ny rehetra no tonga afaka higoka ny fifaliany ny fiarahana amin'Andriamanitra dia samy hiomana ka ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika hiaraka onina amin'Andriamanitra satria ho avy ny Mesy Andriamanitra ny hitahira antsika tsirairay avy hivibina antsika isan'andro ary ny fanahin'ny masina no hitantana antsika anatin'izany mirary sabata feno fitahiana mirary fiaraha-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy ho amin'izay loha hevitra vaovao manaraka indray ho antsika tsirairay avy samiary isika tahian'Andriamanitra mandra-piona indray faly manolotra ny fiarabana ary faly mirary soanao ihany koa tonga soa indray atao anatin'ny fandaharantsika loha hevitra lehibe zay veriko fa tena manintona ny sain'ny maro ary tokony ho resahana indrindra amin'izao androntsika izao ny lohateny zay nirahantsika tamin'ny herinandro iny ny nitsanganan'ny Mosesy tamin'ny maty dia hiaraka hivavaka alohasika melohany ijerentsika izany loha hevitra lehibe zany Andriamanitra rainay tsara sy masina zay ny an-danitra misaotra anao zay fa noho ny famondram-ponao sy ny fitiavanao anay dia tsy avelanao iriaria ao anatin'ny tsy fahalalana izahay fa ampianarinao izaranao ny fahamarinanao amin'ny alalan'ny teninao ampangino ary ireo fiheverana melo sy hevitra maro samihafa zay manohitohinana izany kaoka ny fanahinao irery no ho mpampianatra ekenteny amin'izao dinidinika ifanaovana izao dia averao ny alokay ary mitenena fa vonina hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen andininy anankiray nalaina atao amin'ny Joda ka ny andininy fa 5:10 no andeha anokafatsika ny fiarah-mianatra andininy zay manokatra ny fialanantsika rehetra mihitsy satria milaza zava-miafina zay raketin'ny soratra masina izany fa Mikaela arkanjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifanditrany amin'ny fatin'ny Mosesy dia tsy sanyteniny ratsy ameloka azy fa hoy izy hananatra anao any Jehova Joda
ry mpiaramianatra namana efa mba hitanao ve io andininy io ahoana ny fandraisanao azy ary inona marina no zavanitranga teo amin'ity mosesy ity ka mahatonga azy a tafiditra ao anatin'ilay resaka ato amin'ity jody 15 ity nareo tokoa ny toetra an'Andriamanitra ny fiainan'ny Mosesy sy ny asany ary toy izany koa ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Rehefa jerentsika ny fiainan'ny Mosesy dia fiainana manokana satria nobeazina tao amin'ny fanjakan'ny Egypta izy fony vao zaza. Kanefa araka ny ambaran'ny Hebreo 1:10 dia nifidy ny hiaraka miaritra fahoriana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ity Mosesy ity. Nanaiky an'ilay antson'Andriamanitra izy hitarika ny vahoakany hiala tao amin'ny fanandevozana tany Egypta andeha hamonjy ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Zavatra mahafinaritra dia izao, tena nanana fanandramana akaiky ny arahana tamin'Andriamanitra mihitsy Mosesy. Tao an'elandrela ny fotoana izay nitantanany an'io firenena lehibe io anefa dia fantatritsika fa nanana fahotana ihany koa i Mosesy. Ary ny rahantsika nianatra teto anatran'ny herinandro izany. Inona moa zany fahotan'i Mosesy izany? Rehefa nimonmonina tsy ankiato tamin'ireo vahoakan'ny Israely ireo tamin'ny fomba izay nitonana azy ireo niala tany amin'ny tany Egypta andeha hamonjy ny tany Kanana, tsy nitsahatra ny nanometsiny, ny monmonina, ny odina, nanompo sampy tamin'ny fomba maro samihafa dia tafintohina i Mosesy. Hitantsika izany amin'ny Nomery 20 fa ilay Mosesy izay be fitiavana, be fandeferana, maro-po iny dia tratry ny fandrika ka dia tafintohina izy. Voalaza ny Nomery 20 ny andininy 10 fa tezitra i Mosesy. Hoy izy hoe miainoa ary mpiodina. Moa amin'ity vato lampy va no ampivoahana irano ho anareo. Nomery 20 ka ny andininy 10. Tamin'ny fotoana io dia nimonmonina fatratra ny amin'ny etaetana anjo azy ny olona. Ary dia niteny tamin'ny Mosesy izy, nanometsiny ary nilaza mihitsy aza manao hoe tsy alona ihany ve nijanona tany Egypta ary Mosesy raha toa ka ho vonoina aty amin'ny tany efitra aty izahay. Nanolona n'izany rehetra izany. Dia adininy Mosesy fa ny herin'Andriamanitra irery ihany izay miasa eo anivon'izy ireo no mahavita n'izany fahagagana izany. Tokony ho fantatra Mosesy tsara zany ary tokony ho fantatra ny vahoaka ihany koa no ireo pirofo marobe efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny fitantanany ny vahoaka io niainga avy tany Egypta. Ny fahotan'i Mosesy zany dia izao. Voalohany aloha dia nametraka fisalasalana sy tsy finoana izy. Naka ny toeran'Andriamanitra i Mosesy. Hoy izy hoe amin'ity vato lampy ity ve no amoahanay rano. Zany hoe tohatry ny hoe misy olombelona izay anao an'izay asa izay, isalovana n'ilay fahefan'Andriamanitra ka anao an'izany asa izany. Raha mba nomena voninahitra mantsy Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ka hanambara mazava fa izy no hanome rano dia ho nomeny voninahitra izy ary ho hafa mihitsy ny vokatra. Nanala baraka an'Andriamanitra izany fanambarany Mosesy izany izay vokatry ny fahatezerana. Toa tsy na ihany kanefa dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'i Mosesy. Faharoa manaraka an'izany dia tsy ampy finoana ihany koa i Mosesy nanoloana an'ireo fanafihana sy famelezana tsy ankiato izay nataony manodidina azy. Naneo tsy fahampimponoana izany ary tsy azo ekena ho an'ny karazan'olona mpitarika sy nomena fahitana sy fanambarana maro tahaka ny Mosesy. Vokatra izany dia voalaza amin'ny andininy 10 amin'ny Nomery 20 fa nikapoka ary tsy indray mandeha fa indroa ilay vato lampy izay namoaka rano i Mosesy ary nampalahelo izany toe-javatra izany. Mety ilaza sika manao hoe enjana kosa ny fitsarana nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy satria raha manaraka ny toy ny tantara sika dia vokatra izany fahotana nataon'i Mosesy zany dia nitazana fotsiny ny tany Kanana izy tery lavidavitra tery fa tsy niditra tao amin'izany tany izany. Maty i Mosesy ary
ao anatin'izany rehetra izany dia mipanga mandrakarivan'andriamanitra ihany koa satana manisika ao an-tsaintsika hoe jerenge ny nanaovany any Mosesy izany rehetra izany dia anatsoahantsika lesona avokoa fa nahoana no izany ny fanapa-kevitra noraisin'andriamanitra momban'ity Mosesy ity amin'ny lafiny anankiray dia ohatrany hoe mandatsa sy manao an'izay aketraka ny Mosesy Andriamanitra manao hoe raha nankatoa araka ny tokony ho izy ianao dia mety ho tonga teo ihany na ihany koa mitovitovy amin'izany tsy zany nefa fa nasehon'ny tompo an'ny Mosesy fa na dia teo aza ny fahadisoany rehetra dia tsy hivadika amin'ny teny fikasan'ny fanekeny izy zay efa nataony tamin'ny razany sy nataony tamin'ny Israely ho hitantsika fa ny tsara lavitra aza no efa noman'ny tompo an'ity mpanompon'ny mahatoky ity kanefa feno tsy fataterana ny teniny ry mpiara-mianatra namana natsangana Mosesy voalaza ny soratra masina fa tsy misy mahalala ny fasany mandraka ankehitriny ary rehefa natsangana izy dia azo antoka fa teo nisy ny fifandirana i satana zay miapanga manao hoe raha ny fiodinana sy ny fahotanana ataon'ny Mosesy ve dia tokony ho atsanganao amin'ny maty izy ka omenao voninahitra ary zany indrindra ny zavatra nitranga satria rehefa jerentsika io fahotanana alavan'ny Mosesy io dia mitovy amin'ilay fahalavonana anjoany satana amin'ny Isaia 7:10 ny andininy 7:10 hiakatra ho any ambonin'ny avon'ny raona ka ho tahaka ny avo indrindra izany fikasana feno avinavina izany na alavan'ny satana na Losifera ka natonga azy nazera tetỳ ambonin'ny tany Mosesy ihany koa ny salovana ny toeran'Andriamanitra ka nilaza manao hoe amin'ity vato ity ve no amoanay rano sotroanareo fahotana izay mitovy lenta ny mahatonga ny satana hiapanga sy hifanditra fa tsy manana zo ary tsy rariny raha toa ka asaina mandova ny fiainana mandrakizay i Mosesy etsika dia mianatra fahamarinana lehibe mikasika ny fitsanganana amin'ny maty fa i Mosesy dia nikipo tao anatin'ny torimasony ny fahafatesana nandritra ny fotoana voafetra tsy fantatritsika ny alavan'izany fotoana izany tsy fantatritsika ny fahelany fa izao ny azo antoka dia natsangana i Mosesy ary manapirofo izany dia ilay fiaonana be voninahitra teo an-tendrombohitra rehefa nila ny fampahirezana avy any an-danitra indrindra Jesosy melo indrindra ny iaretany ny azo fijalian'ny Kalvari voalaza ny soratra masina mazava fa teo i Mosesy sy Eli nampahiry azy Eli dia fantatsika fa nampiakarin'Andriamanitra tamin'ny kalesy afo nakany an-danitra fa i Mosesy kosa ny antony nahatonga azy tany dia ny fananganana amin'ny maty irery any ry mpiara-mianatra namana i Mosesy dia voalaza fa voalohany indrindra tamin'izay natsangana ho amin'ny fahafatesana ka tsy handalo fahafatesana intsony ary na dia nandalo fahafatesana azy izy noho ny fotoana zay niodinany tamin'Andriamanitra tamin'ny ora faraparany teo amin'ny fiainany dia midadasika ny famindrapon'Andriamanitra ka injondro izy fa nampiakarina ho any amin'ny toerana zay tsy handaira ny fahafatesana intsony lesona lehibe ho antsika zany mikasika an'ity fahafatesana ity torimaso ny fahafatesana ho anao zay lazoiny ny fahoriana sy ny famoizan-kavana amin'izao ora zay anarana ny ten'Andriamanitra izao torimaso ny fahafatesana amin'Andriamanitra ho avy ny fotoana amony olony marina Andriamanitra ka hitondra azy handova ny fiainana mandrakizay azontsika vakina ao amin'ny Korinthiana voalohany 5:10 zany ao amin'ny Tesaloniana voalohany 4 ihany koa fa fahamarinana zay ambaran'ny ten'Andriamanitra izany ary azontsika hamikirana ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao melohan'ny isarantsika dia izao inona re no hitako inona no hitanao rehefa mihiratra avy eo amin'ny torimaso ny pahafatesana ny masontsika indray androany roa ny isafidy ny iray dia ny fiainana mandrakizay fananganana amin'ny maty izay ho an'ny voavitra voalaza amin'ny hoe fitsanganana voalohany ka atonga n'ireo rehetra maty tao amin'ny Kristy ho velona mandrakizay arahin'ireo velona ao amin'ny Kristy ho tafiana tsy fahafatesana sy tsy fahalovana ny antoko faharoa dia ilay andray anjara amin'ny fitsanganana faharoa dia ny fitsanganan'ny meloka izany ahita ihany izy ireo ny fitsanganana maty sangy hitsangana
ao amin'ny fahamelohana sy ny fahaverezana mandrakizay. Ny fanondriko dia ao amin'ny riantoko voalohany no isyantsika tsiraray avy mpiara-mianatra eona ampifaliantsika amin'izay fotoana izay. Atsiaro ny ten'Andriamanitra ny anarana teto ary dia hiaraka idera sy anome voninahitra any Kristy. Andeha hivavaka isika. Misaotra tompo nohony amin'ny toky sy ny antoka omenao anay ny amin'ny fahafatesana izay nandalovan'ny Mosesy mpanomponao ihany koa. Kanefa noporofoinao fa manana fahefana amin'ny fananganana amin'ny maty amin'ny alalan'i Kristy izay fanandresin'ny fahafatesana ianao. Tompo aoka ao am-ponay koza ny fanantenana izany. Ka raha mbola velona izay amin'ny fisehoanao dia ho isan'izay ho vaina anatin'ny raim-pimaso izay ka hitsenanao sy ara-monina aminao mandrakizay. Raha toa kosa ka pahon'ny fahafatesana izay noho ny fahelam-potoana dia ho isan'izay hitsangana tahaka ny ry Mosesy ihany koa ka dia hiaraka mandovo aminao ny fiainana izay fanomaninao. Izany no fanantenan'ny mpiara-mianatra izay miara-mivavaka eto androany. Ataovy sy tanterao tsy noho ny famendrenay fa noho ny fahasoavan'i Kristy sy ny heriny irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga soa ao anatin'ilay fotoana maminao indray zahay dia ilay fotoana ahafahanao mahafantatra fa hay mpiara-miombona antoka amin'Andriamanitra ianao. Tonga amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika koa ity feokira ity no hoentsika mandravaka izany ho fanatanterantsika ny fanolorana. Iaraka ivavaka ho an'ny fanatitra isika. Misaotra tompo tsara ho fa napetraka ao amin'ny toerana ambony izay tsy sahazanay akory izahay dia ny ho mpiara-miasa aminao. Koa ampio izahay mba hanome tombam-bidy an'izany toerana izay nametrananay izany amin'ny fiara-miasa aminao. Ampio izahay mba halala tanana, adio am-po ary ny fanatitra izay natolotray tompo ao dia enganie mba haefana izay tandrify azy amin'ny famonjem-panahy. Minisy matoky izahay fa ho fenona fitahiana indray ny fiainanay amin'ny anemanao avy, ahafanay manohitra any izany tombontsoa izay ny fitiananao anay izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen.